Araka amin'ny fotoana fifanomezana tompoky lasy tompoky vavy dia tonga soa indray. Atao anatin'izao fandarana dinika eto amin'ny onjam-peon'ny MBS sy ny fahitalavitra izao ianao. Manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS amin'izao alatsinainy fahafolon'ny volana jolay taona 2024 izao tahaka ny mahazatra fiainam-pirenena satria mandeha dia mandeha izany fiainam-pirenena izany amin'izao fotoana izao. Maro ny zavatra tokony mila jerena sy fampiresahana ka noho izany indrindra nanasantsika ny Andriamatoa Ralay ary manana Eliasy ho amin'ity hariva ity hiresadresaka anio hevitra ihany koa mahakasika an'izay fiainam-pirenena sy ny fahitany amin'izao zavatra manjo ny firenena sy ny malagasy tsy vaky volo izao. Makasitraka anao Andriamatoa Ralay ary manana Eliasy nanaiky ny vahiny eto amin'izao fandarana dinika izao. Ie, misaotra betsaka anao. Voalohanteny aloha dia misaotra an'Andriamanitra satria amin'ny maha kristianina ny tena dia tsy adino mihitsy noviana izany hoe fisaorana an'Andriamanitra. Faharoa moa misaotra anao hiavitra Rasolondraibe, hiavitra Solondraibe, faly mahafantatra anao. Tena hoe faly mahafantatra anao zany tenako dia faly miarahaba koa ny teknisianina rehetra. Tsy adinoko koa miarahaba ny filoanan'orina. Zao rehetrarehetra zao dia ny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Zay ray aman-dreny tsy azo hidivirana tokoa izy eto amin'ity firenena ity. Manana ny maha izy azy na ara-politika, na ara-toekarena, na ara-tsosialy zay efa napetrany teto amin'ny firenena dia makasitraka makatelina tamin'ny fandraisana tompoko. Ankasitrahana indrindra ianao arak'izany izy no hitondra ny resadresaka hiaraka amiko aneho hevitra eto. Izy moa zany no aneho hevitra fa ny tenako dia hitatitra ny zavatra ataontsika hoe mampijaly sy ny fitarainanareo vahoaka, isika vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny. Mialohan'ny tena hanombohantsika ny adevitra Andriamatoa Ralay ary manana Eliasy dia ity horonan-tsary izay ataontsika hoe kabary ihany nataon'ny filoha ankehitriny tamin'izany fotoana tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 no arahantsika fa antsika manao taridresaka iresadresana anatin'izao adevitra izao. Saroko mihitsy ireny havitra. Dawary arahana. Manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Sady zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa. Ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaota-pahefana, ny tsindry azo lena. Sady tsy marina zany? Zany ny zavatra misy eto. Andriamatoa Ralay ary manana Eliasy reny ny kabary. Tamin'izany fotoana nambaboana ny fony malagasy satria izay moa ny tanjona zany ao anatin'ny resaka fifidianana sahirana ny malagasy. Izay no azo ataontsika hoe hibangona ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Nandalo an'iny fifidianana iny tsika. Mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ve zao zava-misy amin'izao tsika tena manoloana ny zava-misy havitra sy ny vahoaka malagasy izay maheno ankehitriny dia tena mampalahelo, mahonena tokoa ilay vahoaka malagasy fa tena hoe tonga le fitenenana hoe mpitaribato vilam-bava. Tondrony tanany hafa, tondrony vavany hafa. Satria raha nandraandraina tamin'izao fotondrahan'izao tamin'ny manoloana ny vina sy ny resaka netiny
de tena mahonena tokoa le vahoaka malagasy voafitaka tena mahatsiaro tena hoe valala voatango tsy afaka manahoana tsy afaka ny anao inona satria tsy tanana tsony itsipaka moa tsy tongotra itsipaka tsy tanana andrangotra moa tsy tombotra itsipaka satria tena fitaka be vava zay tena za tena mieritreritra hoe tsy ho zakany taranaka leranga io zao lainga nataony amin'ny vahoaka malagasy zao tsy ho zakany taranany fa za nefa amin'ny makristianina indray a de mbola tsy tara izy mibaboka fa loza mitatao hoan'ny taranany lainga napetraka io lehilahy io teto amin'ity fireneny ity filoam-perinasa ankehitriny tena mararo satria betabeany ny olona efa matory eny an-tsena ary de maty eny mbola tsy nisy teto amin'ity firenentsika ity zany misy olona mandry eny eny sisin-dalana eny de eny ny fahafatesana no mitranga zavatra mbola tsy nisy teto zany marary mampalahelo tena mahonena karazana fibaboana inona moa zany le tianao asongadina Andriamatoa Rahalahy Hermana satria resaka ianao maha-kristiana miresaka ihany keo ianao ataontsika hoe amin'ny maha-olo-pirenena mijery ny fiainam-pirenena miresa amin'ny maha-kristianina anany tenenony entsoko anazy hoe mibaboka izy hoe mifona mihitsy hoe tena nandainga taminareo satria ara resaka lainga zany resana tsinona izy mihitsy keo any sazay moa zany le politika any hoe tsy maintsy laingana hony ny vahoaka malagasy tsy mendrika atao ray aman-dreny avitra za miteny ianao ary manentana ny vahoaka malagasy ankehitriny raha io filoam-perinasa io tsy mendrika ho atao ray aman-dreny tsy mendrika atao ray aman-dreny malagasy satria ny asaiko mbola samy teny an'izany keo akoatra zany rehetrarehetra ny raha tsika nahita rehefa nararo ny vahoaka ny filoam-pirenena ny ray aman-dreny ny vahoaka malagasy ray zany izy zany natao hoe ray ohatra ny ray niteraka ny ray niteraka ve no mahitany hoe andeha anamboarako fasany reto zanako reto vao marary tsy malagasy zany marina mihitsy le resaka mandeha ankehitriny hoe mizaka ny zopirenena frantsay izy tena marina iny ary tsy azo nidivirana iny manoloana andreny le hoe vao narary ny ankohonana teto satria ankohonany filoam-pirenena ny vahoaka malagasy narary ny covid vahoaka malagasy teto toa de fasona ny namboariny marary zany raha eny amin'ny fiarahamonina no misy ray aman-dreny manao zany toetra zany amina zanaka eny amin'ny fiarahamonina zany mety voakapoka le zanany any kobainy atony re vao tafatsangana eo le zanany fa zany hoe ty moa zany izy no lehibe milaza fa tsy andriny eliko eto milaza fa tsy manana eliko mantsy ndreny lehilahy reny fa za matoky fa misy ny fiovany anga matoa hoe ilamina amin'ny fiainan'izao lehilahy zao fa tsy moramora ny ranomasiny fahoriana ho eto vahoaka malagasy amin'io filoam-pirenena ankehitriny io mijery izy mantsy amin'izao fotoana izao ny hoe nitsikera misy ny ataontsika hoe fanakanana misy ny fanoherana misy fa ny zavatra nolazainy de hoe ny zava-bita koa tsy afaka lavina miteny ianao hoe ray aman-dreny mety mizara roa ihany le izy misy ny fotodrafitrasa kosa anie nataony ny hôpitaly manara-penitra ny building manara-penitra ny EPP manara-penitra tsy isany ataontsika hoe mijoro ihany ve izy ao anatin'izay resaka fitiavan-tandrazana ihany koa le tiako resahana le resaka hôpitaly fotsiny aloha zany tsika hôpitaly ny tsy idirany tsy manam-bola tsy hôpitaly tsy idirany tsy manam-bola anie misy eto fa tsy hafa le hoe tena hoe filoha nametraka sosialy ara-dalàna ohatra hoe mba hidirana fotsiny any amin'ireny hôpitaly mpanjakana reny azo apetraka eto anie zany firenena manana amin'ny maizy azy anie Madagasikara ara-toekareny maninona ny tsy mba apetraka eto zany raha mahatsiaro ny tantarany Kadafi fotsiny tsika tany Liban hatramin'ny rano sotroin'ny vahoaka Libia no ny firenena ny filoha-pirenena no namatsy an'izany ny sosialy moa efa tsy resahana tsoa zany ny akoatr'izay ko maninona le firenena malagasy
zay tsy misy ady atrano araky ny teneny itsan'andro hoe tsy misy ady atrano eto ka tsy tokony andeha ho any amin'ny tetezamita bon alefaso fifidianana amin'ny resaka sosialy tika delestage zay zao no tena ataoko hoe isan'ny mampimonomonina ny vahoaka malagasy ihany koa am'izao fotoana izao akoatra ny fiakarany vidin'ny kojakoja sy ny vidim-piainana zay ilaina andavanandro sy iverenako ihany rehefa eo makasika ny resaka vary sy ny resaka fambolena moa zany amin'ny akabeany fa ity delestage ity na ny fahatapahan-jiro andrematoa rahalahy Hermanina Eliasy inona no afaka ataontsika hoe sosikevitra satria raha ny zavatra tsapa aloha zany sy ataontsika hoe fanio-kevitry ny olom-pirenena eny de mona marenina zay ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy manana vahaolana mahakasika ny fahatapahan-jiro lavareny io marina mihitsy zany tena mona sy marenina za koa tiako mitenenao avitra fa efa nandritra ny taona teo eo no nitondra sosikevitra tam'izao fitondrana zao za mahita za manana amin'ny politikako akehitriny zay tsy meko azo tsony satria mona sy mareninako efa taona nanolorana hevitra tao amin'ny Facebook tao ary zao fanjakana zao de isan'ny fanjakana mamaky Facebook mihitsy tena mamaky za samy teny aminao za mampiasa an'ireo côte fake be da be izy jery an'le eniny isan-jato ihany izy jery an'le eniny mijery izy tena mijery izy taizanao fa managadra an'ireny olona manao Facebook reny raha ohatra ka tsy nijery izy taona nahitany an'ireny za miteny aminao mijery izy fa saika izao tsy mieno marenina tena marina mihitsy ny teny mivoaka malagasy ka za zany manoloana le delestage za manana amin'ny politikako tena afahana mamaha zao olany delestage zao fa tsy meko azao fitondrana zao tsony satria fitondrana marenina araky ny teny mivoaka aminy hoe marenina tsy mendrika ao atoro tsy mendrika ao atoro tsony am'izao andro fohy kely zao ve tsy tsy nao atolotrao le programme anao zany tsy mety amina tsy mety tsony manolo-kevitra zao fitondrana zao fitondrana efa tapitra ny aminy ninona lazainy tapitra ny amin'io za no miteny aminao koa tapitra ny président teo aloha ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ane tsy nanana jany hoe nationalité zany tsy nalaza tam'izany nationalité zany narin'ny olona tamin'ny valo isan-jato kapohan'ny olona tamin'ny valo isan-jato averiko foana ny anazy zany zay hoe ny nampimenimenina ny olona zany de tsy fahaiza mitatana zay foana moa no nahazo mpitondra rehetrarehetra teo aloha teo tsy mahalala ny tena hoe lahara-pamehan'le vahoaka malagasy le 5 isan-jato tsy mahalala an'izay any lasa very momoka fotsy zezaka ataony ianao milaza fa hoe nahavita foto-drafitrasa be da be izy foto-drafitrasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny olona any zao sahady azy efa nisy nyrodana ane reny voatratra ny cyclone teo reny de efa nisy nyrodana zavatra tandrametaka petatoko tsy zany no atao hoe ray aman-dreny avitra tsy zany ny ray aman-dreny zany tena malala marary ny zanany dinio am tamin'ny dadanao na lehibe anao ohatr' zao nahalala zany natoa ianao tonga ny ohatr' zao de fatany ny hoe filana tena tediavinao tsy tonga ohatr' zao mihitsy ianao raha tsy fantatry ny dadanao ny filana ny tediavinao zay ny olana misy eto filoham-pirenena tsy mahalala zany hoe lahara-pahamehana hoe zao no mety amin'ny ny ankohonako mahakasika an'izay lahara-pahamehana zay ataontsika hoe ny 20 isan-jato mahery any malagasy aloha zany zay zany no fantatra mbola ao anatin'ny resaka misehatra ny any ambanivohitra ny tiako lazaina am'le ambanivohitra de le fambolena sy ny fiompiana misy an'ity fafana ity na tableau hitantsika eo amin'ny orona eo amin'ny fahitalavitra eo mialatsiny elanelana teo amin'ny LFR na ny teti-bolana Sipantsina 2024 sy ny teti-bolany 2024 niakatra 3 isan-jato ny eo amin'ny agriculture na ny fambolena izay tiako hitondranao sosikevitra kely any Andriamatoa Ralahy Hermanina Eliasy satria ataontsika hoe nisy ny tsy hoe ataontsika fa nisy ny fifanarahana tamin'ny Maputo tamin'ny taona 3 sy 4 tokony ametraka any mahakasika an'izay hoe
tokony 10 isan-jato farafahakeliny teti-bola tokony atokany fanjakana teti-bola amin'ny ankapobeny tiako resahana io amin'ny resaka fambolena mbola voafirenena 7 monja isan'izany ny Guinea, ny Sénégal, ny Malawi, ny Niger sy ny maromaro izay ny voaisana ataontsika mahatonga n'io fihety io eo amin'le 10 isan-jato isika mbola vao 3 isan-jato aloha zany hatramin'izao fahitanao an'izay fanomezana lanja ny fambolena izay. Tsika zany tiako foana no milaza zanaka tatsaza any amin'ny faritra Isoavina andrinany tasy. Raha vao resaka fambolena sy fiompiana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika satria tsika de firenena nomanin'Andriamanitra. Za teneniko foana ho azany. Nomanin'Andriamanitra ivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Niza mpitondra mieritreritra hitondra na hoe vao ho avy eo. De tsy androsonao vinanao vy Madagasikara raha mbola zany hoe 3 isan-jato ny teti-bolam-panjakana no entina anohanana ny tantsaha. Nofinofo zany. Za miteny fa zany norme international zay nakatoavina tany Maputo zany ary mbola ambany zany raha hoandrina eto Madagasikara. Satria Madagasikara de firenena natokan'Andriamanitra ho za mitazona an'izay teniko zay na iza iresaka eo natokan'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra andreo tany midadasika malalaka be reo tsika. Alefaso ireo mpitandro filaminandreo andeha hiambina amin'ny vahoaka any amin'ireny toeran'ireny fa aza atao miambina ny trésime anaova mpigrevy fitokonana. Ianao mihitsy Andriamatony nanokana ny kianjan'ny 13 kianjan'ny anina ka kianjan'ny demokrasia. Avy ere no kianjan'ny demokrasia ara-dalàna fa aza vela motika ny trésime ny mpitokony. Za manaiky zany hoe andao kianjan'ny demokrasia no averina ho kianjan'ny demokrasia anehoan'ny olona hihevitra. Fa aza atao azany ary manoloana an'le hoe teti-bolam-panjakana 3 isan-jato nefa ny firenena malagasy tany natokana mihitsy hoe ivelona fambolena sy ny fiompiana. Mbola ambany be ny olona nandrato fianarana teto amintsika. Dikan'izay zany mbola tena io fambolena sy fiompiana io tsy afaka atsika miodina fa tsy maintsy io no anavotantsika amin'ny firenentsika raha tiana ho avitra ty Madagasikara ty. Ka raha filoha tsy mahalala zany atao hoe fambolena sy fiompiana satria ny anasika ombivositra ralona zay mifankanotaranaka. Vary olona zay fa 2 taona vao hiakatra. Za miteny foana tsy ahita mangirana amin'izany ny vahoaka malagasy na me mandafolo an'izany olona zany ary. Tsy misy mangirana ho hita eto. Fa zao mo fotoana any amin'ny vahoaka malagasy za zao mibaolina. Inona le hoe baolina andalo fifidianantsika. Any amin'ny vahoaka malagasy mibaolina. Fa io de tsy maintsy mivelona fambolena sy fiompiantsika. Ame ohatra tsika fotony ara-baiboly. Rehefa nandalo any Bartolomeo Jamba Jesosy. Vao henony hoe andalo Jesosy de nampiasainy ny zavatra ananany. Inona ny nananany tamin'izany? Sofina, vava. Nitedava amin'ny famonjena tamin'Andriamanitra zany. Ka noho izany koa de isika koa zany de mila mampiasa andreo tany. Zay efa men'Andriamanitra atsika. Fa tsy ho avitra nao vy Madagasikara raha vao miala amin'izay. Fa rehefa nitabataba Bartolomeo mandalo Jesosy avy any Nazareta. Jesosy avy any Nazareta mamindrafo amiko. Ry Jesosy avy any Nazareta mamindrafo amiko. Eny Jesosy le izy satria be da be reo ny teny anazy mangina ianao fa mandalo Jesosy. Tsy nanaiky izy. Ka za miteny antsika andao ampiasaitsika ireo tany malalaka be atsika ireo. Satria fototra anaky 4 tao anatin'ny programa fampandrosoana zao nety zao fitondrana zao voafafan'ny fambolena sy fiompiana fotsiny. Voafafa. Toa de voafafa. Tsy fandriam-pahalemana. Tsy fanananasa. Tsy fahampitsakafo. Miakatra ho avy ny vola tsika any amin'ny kitapom-bolam-panjakana.
raha toa mamboly an'ireo tany ireo tsika de mandohetra tany ny vahoaka mando restorina ny vahoaka za miteny aminao zany efatra vita ho azy fa tena tsara antsika vahoaka mieritreritra foana zany hoe iza le olona tena afaka hitatana antsika ho any am'izany atao hoe fampandrosoana am'ty resaka fambolena sy fiompiana. Marary ataontsika ihany hoe misy kosy ny fanampiana ataon'ny fitondrana amin'ny resaka zezika zay mampikola ihany koa aloha am'izao fotoana izao satria efa tena lafo de lafo ny zezika amin'izao fotoana izao inona zany ahoana le sehatra ahafahantsika manampy an'ireo tatsara eo Andriamatoa rahalay Arimanina Eliasy hoe tena hipaka tokoa zay fampandrosoana amin'ny resaka fambolena ny fiompiana satria raha raisitsika hoe amboly ane manana fambolena ihany tsika fa zany hoe tsy ampy le izy fa lasa ny fanafarana vary ny betsaka le tena ataontsika hoe tena hevitra mivaingana anampiana sy anosehana an'ireto tatsahantsika reto. Zany ray aloha zany de tena tiako milaza aminao hoe avoakako satria na iza tonga hitondra amin'ny Madagasikara za eto samy teny fa tsy androso za Madagasikara raha vao tsy reto plan reto no mipetraka voalohany aloha manoloana an'izao fantrana lalina satria efa tena tafiditra lalina le fantrana de ny tompona andraikitra mihitsy zay ohatrany hoe tompona andraikitra am'izao tompona andraikitra am'izao moa de efa tsy izy le hoe azo ratsy de tsy de azo ratsy de mamovo ratsy daholo manodidina anazy de tsy misy azo itokisana tsony manao izy fa raha ariary folo no avoakany ariary sisa tonga any am'le tatsaha satria zay le azo ratsy tsy mamovo tsara ratsy daholo manodidina anazy tenin'Andriamanitra zany tsy za mamorona zany fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny azo ratsy tsy mamovo tsara fa ny azo tsara ihany mamovo tsara mijery azo tsara vahoaka manomboka hatreto raha te ampatonga zay zavatra zay satria rehefa am'izao mbola zao fantrana lalina tena efa tafiditra ao anatin'ny tokantrano malagasy teneko zao zay nety zao fitondrana zao za samy teny mihitsy fa zao fitondrana zao no mitondra zao fantrana lalina nakany anatin'ny tokantranony olona fa mety mbola mba teny tokotany izy tamin'ny androny teo le filoha rehetrarehetra teo aloha reny fa zao izy efa tafiditra ao anatin'ny tranony olona zao fitondrana zao napiditra zany tao anatin'ny tokantranony olona ka raha mbola hoe zao azo ratsy zao ihany no apetraka de ho feno ihany le fasoneria satria be da be ny tafiditra anatina famonotena no fahasairanany be da be ny matimaty ho azy de ho tanteraka ihany le planany hoe efa nanamboarako fasany reo fa ny filoha mihitsy aloha am'izany fotoana zany no mitarika tena mitarika hoe mety mitondra tracteur mety mitondra kibota mety tsy de voatery hoe manasa ny hery fa tena mitarika mahitsy hoe any anatin'ny asa mitarika vahoaka amboly fa tsy samy tangorongorona sy miraviravy tanana ety andrenivohitra zao vahoaka raha toka hoe manana politika maty paika am'izany ny fanjakana ao anatin'ny embolana meko an'izay enim-bolana fa za samy teny aminao fa hovoko vary vahoaka malagasy raha ohatra ka hoe tena mandeha manao loha laharana mpitondra loha laharana mandeha mamboly vary fa tsy hoe andeha ho ampamifaiky amin'ny arabo ndray reto tany reto zany neno zany fampamifana tany tamin'ny avany velany zany neno isan'ny tena ngeda indrindra zay tsy zaka vahoaka malagasy ka nahazakany zao fitondrana zao olona nandeha nanakorotany tamin'ireny fotoana ireny satria hoe nampamifay ny day ahoany tanytsika zao arivo zao hektara de taitra tokoa le vahoaka satria vahoaka malagasy zany isan'ny malahelo ny resaka fanana io tany io fa zao moa hoe tena nona de tsy afa manoatra tsony na de be da be ary reny ady tany ataon'ny karana hoe sahankarana mihitsy manilika vahoaka malagasy eto amin'ny taniny am'izao somary hiditra kely mandroso ihany tsika Andriamatoa rahalay Arimanina Eliasy ny resaka anao fampianarana teo isan'ny zavatra sy resaka mandeha foana ny hoe tokony ho ampanarahana amin'ireo faritra arakaraky ny fambolena sy ny fiompiana sy ny zava-misy sy ny arenan-kibony tany zava-misy ao aminy resaka fampianarana tiako anao mba hitondra hevitra kely makasika an'izay hoe raha hijery ohatra ny sika zany ny avaritra tsinany iny resaka girofla sy ny resaka vania tokony hoe misy ve
rafim-pampianarana isaky ny ataontsika isaky ny faritra na isaky ny toe-java-misy amina toerana anankiray raha ny fahitanao an'izay ny resaka fampianarana mantsy ianao teo. Resaka fampianarana zany a de misy programa zay tena efa nanaovana etude avy any amin'ny banque mondiale. Nitrosantsika vola zany, nitrosana vola amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy nanaovana etude an'zany resaka projet anatina ministera tsirairay avy fa tsy fampianarana ihany ny resahako. Misy etude efa vita any fa no fahaloton'ny fon'ny mpitondra satria mpitondra de zao mpitondra am'izao foana zany moa resahako de ny sana nylaza-pahabe maso mihitsy hoe tsy mendrika hoentin'olona madio fony ny vahoaka malagasy fa no fahaloton'ny fony de lasa mamorona projet hafa ndray izy. Fotoana lany a vola ndraiky mbola lany fa very fotsiny le vola efa nanaovana etude tamy taloha. Zamino fa efa ao anatin'ny rafitra zany etude efa vita zany. Zany zavatra resahanao zany hoe avy any anala any ava atsinanana any amin'ny faritra atsinanana zao a de girofre sy ny anina ny vokatra any a de efa misy etude zany za siro an'zany fa ny olana zany a de le fahaloton'ny fony a de tsy ampiary le etude efa vita fa lasa ndray izy mamorona ndray hoe amorona nyity ndray tsika. Afaka azavainina Andriamato Rahalahy Armand Eliasy ve le hoe fahaloton'ny fo le tiana olazaina am'izay teny zay. Ny endrika rehetrarehetra miseho eto firenentsika de tanteraha mihitsy le hoe maloto ny fony. Satria raha madio ny fony tsy ho mpanao gazety nama mihitsy no andeha hoaletiny any anatin'ny fontsy. Fahaloton'ny fo zao mampikorosofahana amin'ny firenena zao satria tsy mahazo am'le bitsika avy amin'ny fanahy masina tsony ny mpitondra fa raha lohanao anankiray ho nikasainao hitondrana an'ity firenena ity tsy zay no atafavoaka an'ity firenena ity fa za miteny aminao fa bitsiky fanahy masina no ahafahanao manatanteraka amin'ny programa rehetra tianao hoentiny eto amin'ity firenena ity. Izy nefa maloto ny fony araky ny teniny hoe tsy mendrika hoentin'olona madio fo Madagasikara. Zay neny nazavainy zay neny lazainy tamin'ny vidéo tsy mendrika hoentin'olona madio fo Madagasikara. De dika zay zany hoe izy maloto fo tondra Madagasikara zao nentiny nakany amin'ny fantrana lalina le firenena. Zay tiako azavaina aminao zany raha zay tianao fantatra hoe ahoana le hoe maloto fo za tena tsindriko ary teneniko za tsy matahotra miteniteneniko za ny tompona ndraikitra ny teniteneniko. Za Eliasy Rahalahy Armand ny tompona ndraikitra ny teniteneniko maloto fo ananako vidéo koa zany. Andriamato Rahalahy Armand Eliasy isan'ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Tamin'ny taona 2014 ihany koa iresaka kely sika verina kely hijanona kely eto Antananarivo fako zay angamba no amaritantsika anazy. Manaona ny fahitanao an'izay satria ianao isan'ny kandida atao ihany. Isan'ny mpifaninana ho ben'ny tanàna Antananarivo ny tenako ny raha nahita ny raha nahafantatra na vita dossier na hanao propagandy ary ny soratra ara-dalàna atao anatin'ny hoe reo ny tableau rehetrarehetra mpifaninana Eliasy. Manoloana an'io fako taty aorinany asa 2022 za rehefa tena tsapako hoe misy antso ndray tonga amiko iroso lalindalina kokoa de tonga alandeha nitady mibe ny tanàna Antananarivo mihitsy ary sorako azy keo aloha fa nandray aizy fa saingy nitsetsema ay tsetsina vovo sofiny. Inona le mitsetsina vovo sofiny tsy haino le zavatra nyresahako anazy satria ny teny taminy tam'zany hoe Andriamato ben'ny tanàna tia ny programako anafoanana amin'ny fako teto Antananarivo tam'za latsaka omery reny vidio anaovy mozana be eny Andralanitra de ametra olona matahotra an'Andriamanitra. Nenao zany za tsy miala amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra rery ihany misy fahamarinana mantsiny de niteny taminy hoe Andriamato ametra mozana ngeda be mahazaka camion any Andralanitra de vidio atsoy daholo vahoaka Antananarivo ray manontolo
hoe hovidiana ohatra zao fako any Andralanitra fa tapao eo anatrehan'ny mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo hoe andao ataotsika ohatra zao vidy fako de vidiana ny fako any Andralanitra fa tsy ireo olona miaina ao anatin'ny fako ireo no mitona ny fako mandeha makeny fa tsy mila hoe ny commune no andeha hitady camion ka andeha hitady pneu hitady gasoil hitady any le volana anakaramandreny no hividanana an'le fako fa zany hoe eto moa zany a de ao foana le hoe kinamanamany sy ny karana namany ny tompondreny camion mpitona fako eto amintsika reny de lasa very karama zany le namany raha toka hoe taterahana zany programako zany mitsetsema ny vovo sofiny tsy nenony zao manahoana amin'ny fako eto Antananarivo fa za miteny aminao raha nisy vola ho an'ny olona fako hoe tomina makeny Andralanitra ny fako de rehefa tonga de mandray taratasy zany de mandeha makany amin'ny commune maka vola za kosa tsindriko mihitsy satria zalahy hitako hoe olona tsy mpandoha volan'olona rehefa ikomina maro be reny etiko moa za de maheno tatitra indray am'izao hoe tsy mandony karama mampiasa commune izy eniko loza tsofina fotiny amin'ny alalan'ty aino amin'ny radio ato aminareo no enoko za fa za aloha tsy manana profo le hoe tsy mandony karama mampiasa commune izy fa nivoaka tamin'ny radio anareo teo na enoko azy zany de zay io le fako tsy misy vahaolana izy satria mena ny vahaolana tena amin'ny tompony izy na hoetika aminareo vahoaka malagasy ny fadiova foko rehefa tsy lany de nampimeko anazy le programme mba ahafahana manadio an'ity tanàna ty satria tanàna iombonatsika ty tanàna iombonatsika Antananarivo revohim-paritansika ty na rovina tsy maintsy revoa-paritany tsy afa miala am'zany izy de zay mahatonga naname le satria madio foko hoe rehefa tsy lany fa ty programako to kosa mendrika omenany zay lany mba hampadio an'le tanàna inona ny tsy anatanterahana an'le izy raha ohatra ka raha tsy nitsetsina vovony sofina ay le izy tsy henony zany mena fa henondray izy androany miandro ny fanapahan-kevintsika inotsika fa manaraka ny fandarana hainy koa izy somary ova resaka politika isika Andriamatora Lahermanina Eliasy hiditra kokoa amin'ny resaka fifidianana zany tiako ambara makasika ny resaka nationalité na ny zoom-pirenena no somary verena kely afahantsika miditra amin'izay resaka zay makasika ny eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao misy ny resaka moa zany ny hoe anao session extraordinaire ikitihana any resaka makasika an'io le code nationalité io nefany raha iroso amin'ny fifidianana tsika efa betsaka ny antsony hoe tokony kitihana ilay lalàna mifeny fifidianana hatramin'izao aloha zany mbola tsisy resaka fa tsy fantatra hoe anao ahoana ny fahitanao an'izay hoe lasa izay ataontsika hoe voakitika mantsy zany ny filoham-pirenena makasika an'iny code nationalité iny zay indray zany aloha zao no mety ho resaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny fifidianana ty me manantona ihany io zany namana yavitra de io le tsy fanarahan-dalàna teneniko foana tsy fanarahan-dalàna zany rehefa zay ny lalàna misy ao mazaka sitraponao ny anao sitraponao ny anao satria araka ny lalàna velona hoe nangatahany anazy ko inona indray no zavatra nangatahana de ho foanana ampisehoira angatiny ampoa fa io foana le teneniko hoe filotsy manana azon-damosina tsindriko foana zany farananana azon-damosina tsy nanaiky mibaiko ny ololafa ere velan'ny fitondrana zany lambahoaka ko ahoana no ololafa nandeha baiko anaka za raha izy mambahoaka ko ahoana ny ololafa no mandeha mibaiko anazy tsy manana azon-damosina averiko tena tsindriko tsara mitsafa filoha tsy manana azon-damosina tratra ianao makasika an'le resaka lalam-pifidianana na ikitika an'io ary ianao na ikitika an'io azy ianao Andriamato filoha aza manantena tsony za miteny aminao aza manantena tsony fa meko foana ao le référence teo aloha le filoha teo aloha anao io ane tsy nanana an'izany tsy voateny tamin'izany resaka nationalité zany efa tafapakany amin'ny farany ambanivohitra indrindra zany zao fa hoe manana nationalité vazaha ony manana nationalité frantsay ony ny filoha kay ka aza manantena tsony
sao de anao mieritreritra mbola nitangorona tamiko vahoaka sava, mbola nitangoroka tamiko vahoaka ny Moridava. Ye, mitangorona aminao tokoa izy satria ianao foloha aloha. Fa tsy hoe le mitangorona taminao izy de mieritreritra ianao fa hoe mbola hifidy anao izy tsia, tsy zay le izy. Fa le nationalité iny anazy iny, za na efa miteny foana fa nafinona anao andanako, za tsy mba de miala, tsy mba de hoe mandeha hoe andeha tena andeha hitabataba fa tena tsy tokony ataony ny anteny mery zany. Za tsy miady hevitra an'izany. Fa za miresaka fotsiny eto hoe filoha teo aloha aza tsy voatonontonona tamin'izany atao hoe nationalité zany a narin'ny vahoaka malagasy tamin'ny 8 isan-jato. Azafady aniavako. Iverena kely mahakasika an'ilay resaka hoe tonga Morondava misy vahoaka sy ny ohatran'izay. Lasa ataontsika hoe fanao nareo, mpanao politika le izy. Lasa fitahanareo zany le vahoaka ao anatin'iny lalaovinareo ny sainy. Le pratique politika mihitsy zany tiako mba hitondrano hevitra kely Efa mahakasika tonga an'izay. saina amin'ny vahoaka malagasy zao. Za samy joro aminao fa efa tena tonga saina amin'ny vahoaka malagasy. Ary tanteraka le tenin'ny pasteur anay tany Soavina trino. Nananatra izy vao hilatsaka député. Aza mba mividy safidin'olona zany ho sisy. Tsy adiniko mihitsy zay pasteur mbola ao amin'ny pasteur ny FJKM many Soavina trino Antasy. Aza mividy safidim-bahoaka ho sisy. Fa zava-masina ny safidim-bahoaka ho sisy. Ka aza mividy an'izany. Fa mijoro fotsiny rehefa tianao politika ianao. Zay no anatra namena anaka tamin'izany. Zao miariarina izy zao. Tsy nampiasa volana ny filoha teo aloha zany e. Hoe nieritreretina fa hametrahana anazy tamin'ny toerany e. Zay neny nanasiana andreny roa alina mitambatra ireny raha ohatra hoe sendra tsy takatrareo e. Satria hoe hovidiana amin'ny roa alina tsirairay fotsiny vato. Zay plan tamin'ireny e. Kinanjo roa alina namena fa 2 arivo ndraiky io nameny le olona mitondra le vola 2 alina. Le vola 2 alina zany namena efa 2 alina. Fa nanomana 2 arivo tany am-paosiny le namena an'le vola. Eny e, mety nanomana 2 alina aloha le olona ino le niteneniko foana hoe le latsaka tao ambany. Eo de efa misy manala aloha ny sasany. De avy ndray midinao ambany ndray de mbola misy manala foana. Mbola misy manala foana. 2 arivo ane tonga tany amin'le olona. Tany amin'le tena vahoaka mpifidy e. Tena rin'ny olona. Hoe 2 arivo ve nivarotana izy safidinay. Araka nambaranao teo indramiko ilay teninao miverina amin'ny vahoaka ny fahefana. Io zany aloha zany fa iroso isika ny vahoaka ny tompony teny farany tonga saina ny vahoaka hoy ianao. Iroso amin'ny fifidianana isika. Anatiana aloha zany na tsy tiana zay aloha zany no resahana hoe amin'ity taona 2024 ity tokony tsy maintsy hisy ny fifidianana. Fitondram-panjakana aloha zany hatreto mbola miazoazo. Tsy mivoaka ny datim-pifidianana, tety androm-pifidianana, izay tsy ny filoham-pirenena ihany, fa eo ihany koa ny aben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Eo ihany koa ny CENI, izay nanemitra lava ny fanaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Ahoana ny fahitany Andriamatoa Ralahiarimanana Eliasy, ny fizotra n'ilay fifidianana, ny fikirakirana n'ilay fifidianana amintsika miteny zao satria fa manakaiky ny fotoana raha ny 9 Novambra ny narosiny CENI mbola tsisy resaka aloha ny avy eo amin'ivon'ny gouvernemanta. Tokony isy zany ny didy fampiarana izay ataon'ny filoha miaraka amin'ny gouvernemanta miaraka aminy mba tena hoe isy fifidianana ho antsoina amin'ny vahoaka zany zay le hoe décret d'application. Io moa de misy daty hoe 90 andro mialohan'ny fifidianana. Le 90 andro zany mitombotombona ihany efa hita taratra zany fa iroso amin'ny fifidianana izy. Izy iroso amin'ny fifidianana. Ampiasa an'izay mikimaky rehetrarehetra ny eritreretiny. Fa za miteny aminao. Miteny aminao fa masina loatra safidy-bahoaka io. Raha zay mikimaky zany tsy ho tanteraka eto tsony. Ary manoloana an'le hoe manana fahavononana ve izy. Hatreto kosa aloha zany mifony moa amin'ny maloto tsy ndriky foana. Maloto mifony de tsy afaka mitsotra. Tsy afaka mitsotra hoe ndao tenenako meloto e. Fa vao nandrafitra andreny lalam-pifidianana izy tamin'ny 2010 zany de fa naloto mifony de hoe 90 andro melo. Dika zay zany hoe tsy afaka iomana daholo ny manodidina. Fa izy rery ihany eo amin'ny fitondrana no afaka iomana. Maninona zany lalàna zany raha napetraka mihitsy hoe
ohatra ny daty namoahany seni iny asa ngamba zao ny seni efa tany amin'ny 4 mois tany sa 3 mois zay no efa namoahany ny seniany iny hoe amin'ny novembre tsika no tiany proposition na daty seni efa 4 mois tany zay sa firma maninona raha zany lalàna apetraka eto koa enim-bolana mielo fifidianana de apetraka ny daty am'izay mba tafapetraka daholo ny olona vonina ifaninana afaka misafidy malalaka vahoaka fa tsy atao ohatra zao le izy zay le hoe fahaloton'ny fo tsy manana endrika tsara mihitsy zany amin'ny zavatra rehetrarehetra atao fa de zavatra akamely foana akamingapingana foana zany hoe mety ho endrika 24 ndray zany mety hitranga am'ty fifidianana manaraka ty raha zay ahoana moa le tianao tenenina am'le hoe endrika 24 misy ny reny moa ny raha nahita ny doublon sy ny risque fanodikodinana ny raha nahita zany zavatra zany kosamijoro eto androany fa vatoko tao amin'izany efa niteny anareo fa niteny ateny amin'reno manjery rehetrarehetra zany niteny am'teny ateny amin'reno manjery teny gasikara fa efatra larako teto Antananarivo fa nisy mpanambola be zay nieritreretina fa zay nieritreritra fa hoe atao fahadimy any io de fay tsy te irotsajotraka resaka fifidianana eto am'ty Antananarivo ty tsony zay ny sitrapon'Andriamanitra tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra fa ny kapohan'Andriamanitra izy rehefa ohatra ka nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria Eliasy efa niteny raha nanontanian'ny mpanao gazety teny Nansana hoe manoloana ny fifaninanana ngeda be hatrehanao sy malaza koa eto amintsika zao hoe alabato inona zany ianao candidat kely inona ny etrehanao an'izany alabato zany toka atao ambavako na ratsaky mifanamasina ny teny tam'izany ho jamba zay mangalatra ny vato koa tanteraka izy akety efa nyteneniko teny gasikara ranona vo satria na anodikodina le voka-pifidianana ka zay le izy zay mbola isa idika izy hoe nefa misy olona efa vo za miteny anao za ka le kapoka mantsy Andriamato Ralahermanina Eliasy lasa voakapoka ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'izay raha voakapoka raha vahoaka malagasy tsy voakapoka ohatran'le olona vo io vahoaka malagasy ane na mitsindro koa raha mbola mahita amin'ny masony fa zao anao na manan-karena be ary neto tsy mahita ianao zany nanao daholo ary ny atsasaky Madagasikara maso tsy mahita inona ny ilavana zany hoe loko politika mantsy Andriamato Ralahermanina Eliasy miteny ialako tsiny mavomavo lay kravaty fantatro angamba ny tiako lazaina tiako mihitsy za mifanontanianao zany mahafinaritra na mihitsy nyresahanao an'izany eto koa no miteny misy olona mieritreritra ny tenany ho ray aman-dreniny ty fireneny ty izy ny olona zay manana tanjona rehetrarehetra zany ka hoe ilatsaka ho fidiana de efa mipetraka foana zany hoe ray aman-dreny vo mipetraka ao anatin'ny say zay de mipetraka izy hoe ray aman-dreny fa tsy hipetraka izy hoe fa tsy hoe tondra sandry zao danina tsy ray aman-dreny zany tsy ray aman-dreny no mitondra hoe za sy izy midanina tsy ray aman-dreny zany mitondra zany na mitondra sandry za be ozatra ny raha nanahita teto fantatrao tsara ngambo zany mavomavo no lokony etiko raha nanao be ny tanàna Antananarivo raha mieritreritra hoe ho ray aman-dreny ve zany olona zany de inona ny olana tsy fampiresahany raha nieritreritra ampiasany loko mavomavo iny izy fa mieritreritra hoe sandro ve nao nalana anakay eo za tsy miady aminy tsy miady aminy fa na hoetika any amin'Andriamanitra ampitondraka eo fanamasina makany amin'Andriamanitra ny afatra ny fanao de miresaka amiko mihitsy fanahy de manome toromarika anahy mihitsy akasitrany ianao Andriamato Ralahermanina Eliasy nitondra an'izay fa niokevitra makasika ny fiainam-pirenena izay toy izay ihany koa ianareo rehetra tany tokantrano tany niaraka taminay tamin'ity hariva ity akasitrana feno na ianareo nijery an'izany tao amin'ny tambazotra tserasera na ny aino atao amin'ny onjam-peo ny eo ihany koa ny fahitalavitra torak'izay ihany koa ny fankasitrahana atolotra ho an'ireo teknisiana satria izy ireo nanatotosana fahana tsika miresaka sy miona tahaka izao ny androany ny tapitra
ny firesahana tamin'ny Rahalay Hermanina Eliasy ihany koa no mifarana hatreto aloha inona mbola niverenany eto fa manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy heriny an'io toy izao amin'ny fotoana mitovy vahiny hafa indray no hiaraka hitafa sy hidinika eto amin'ny plateau ny dinika mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy